Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fangalavantsika rehefa malala tratra ity sabotsy fa 9 ny volana aogositra ity ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny mpanjaka faharoa. Mpanjaka faharoa toko faha 9 andiny vavalo ka hatramin'ny faha 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpanjakan'ny Siria niady tamin'ny Israely ka nilaza tamin'ny mpanompony hoe anenanina ny hodi-piko. Ary ilay lehilahin'Andriamanitra kosa naneraka tany amin'ny mpanjakan'ny Israely ka nanao hoe tandremo fandrao makany ananina ianao fa any no hidiany ny Sirianina. Ary ny mpanjakan'ny Israely naneraka tany amin'izay nolazain'ny lehilahin'Andriamanitra taminy sy nananarany azy ka nampiambina tany sy indray mandeha na indroasa. Dia sosotra indrindra ny fon'ny mpanjakan'ny Siria noho izany zavatra izany ka niantso ny mpanompony izy ary nanao taminy hoe tsy ambarana reo ava izay eto amintsika momba ny mpanjakan'ny Israely. Ary hoy ny mpanompony anankiray, tsy misy ry mpanjaka tompoko fa Elisa mpaminany ao amin'ny Israely ihany no milaza amin'ny mpanjakan'ny Israely na dia izay teny lazainao ao amin'ny efitrano fandrianao aza. Ary hoy ny mpanjaka, andeha izaho izay toerana mba anirahako isambotra azy. Ary nolazaina taminy hoe indro aotrotany izy. Ary dia nampandeha soavaly sy kalesy ary miaramila be ho any izy ka tonga alina ireo ary nanodidina ny tanàna. Ary efa nifoha maraina koa ny zatovin'ny lehilahin'Andriamanitra ka nivoaka dia indreo nisy miaramila sy soavaly ary kalesy nanodidina ny tanàna. Dia hoy ilay zatovo taminy, indrisy tompoko, ahoana no nataontsika? Ary hoy Elisa, aza matahotra fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy. Ary Elisa nivavaka hoe Jehovah mifona aminao aho, ampahirato ny masony mba hahitany. Ary Jehovah nampahiratra ny mason'ilay zatovo ary dia nahita izy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo manodidina an'i Elisa. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ary Jehovah nampahiratra ny mason'ilay zatovo ary dia nahita izy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo manodidina an'i Elisa. Rehafako tantara tsy dia vahiny loatra amintsika loatra ny tantaran'i Elisa izay niasa naminany tany amin'ny fanjakana avaratra, izany tany amin'ny faritra Samaria izany. Nandimby an'i Elisa ary namerina ny fanjakana avaratra ho ao amin'Andriamanitra, ho amin'ny fatokinan'Andriamanitra. Amin'ity vanim-potoana izay namana an'iny Elisa ity dia fahavalo izay nananontanina mandrakariva ny isan'andron'ny fanjakana avaratra na ny fanjakana Samaria izany ny Sirianina. Ary amin'ity mofinaina ity dia efa nikendry mihitsy ny hanafika ny fanjakana avaratra ny Sirianina, ny lakisa mandrakariva tamin'ny fanjakana avaratra ny Sirianina. Ary dia Elisa mpaminany moa nampahitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra ka mialolavitra izay mety ho fanafiana na izay mety ho akady afetsena nataon'ny Sirianina dia efa ambarany Elisa meloha amin'ny mpanjakan'ny Israely ny zavatra hitranga rehetra ary dia mandrakariva tara izay mety ho fihetsika ataon'ny mpanjakan'ny Sirianina dia tara mandrakariva satria lasa alohatra any ny fanjakan'ny Israely iny amin'ny zavatra rehetra ka dia fatany dia meloha. Ary io nanahirantsainan'ny mpanjakan'ny Sirianina satria heveriny no misy mpitsikilo tafiditra ao an-tapa, heveriny no misy mpitsikilo ka dia nindram-pantana tamin'ny mpanompony izy fa ahoana ihany, inona ny zavatra notrangamana, lazao amiko inona ny tena zava-misy marina, fa nahoana no fantatry ny mpanjakan'ny Israely avokoa ny zavatra rehetra, nahoana ny tsisy miafina aminy, nahoana no tonga aria dia efa tonga any izy. Dia hoy moa ny mpanolontsainany mpanjakan'ny Siria ka na dia zavatra resahanao amin'ny efitranonao aza ange dia fantatry Elisa
ka dia tesitra ny mpanjakany jiry fantatsika de andana sambory zany olo zany raha izany ny fototrolana mandany izy sambory ary de naniraka miaramila be deaibe izy isambotra ny Elisa mba ahafahany manafaizana toy ny tantara moa dia io hitantsika io momba n'ilay zatovo de tonga maraina tany amin'ny tanàna isany Elisa ny miaramila isambotra azy ary dia niororo lay zatovony Elisa ka niteny manao hoe indrisy tompoko ahoana no ataotsika ary Elisa eto niteny manao aza matahotra fa momba atsika de be noho ny momba azy ary an'izay le andiny entina mampahirezina anao andinitra vita ambin'ny folo manao hoe ary Jehova nampahiratra mason'ilay zatovo ary dia nahita izy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesiavo manodidina Elisa zay lay tantara marak'an'io avako malala de taky ity zatovo ty isika eto dia isika ity zatovo ty indray mandeha any ity zatovo ty ny tanosaina amty andininy ity indray mandeha any ny tanosaina toy ny mitodika amitsika ilay tantara lay faminaniana toy ny mitodika amitsika manombo atsika ho ity zatovo ity ary dia zatovony Elisa izay rehefa tojo ireo miaramila ny Siriana be deaibe ny fo maraina izy de nahita ireo miaramila ny Siriana de niororo natahotra izy ary de niteny tamin'ny Elisa hoe indrisy zay ny amintsika vitsy anisy tsika fa tsy misy afa-tsika mianakarery tsy misy afa-tsy tsika rery-neto de manakariva tahaka izany koa isika tsy mahita ny fahasoavan'Andriamanitra tsy mahita ny herin'Andriamanitra satria ny masontsika any amin'ilay fahavalontsika satria ny masontsika any amin'ireo zay ataontsika hoe mieritreritra ny andresy na andavo atsika any ny masontsika de tsy hitatsika ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra manodidina atsika ny teny grika marina fa testamena taloha tsika ato fa ny teny grika izay ilazana ny teny hoe jamba de tyflos zay ny teny hoe tyflos dia tsy hoe jamba ihany fa tsy mahita mihitsy ny hoe tsy mahita eto de tsy hoe mety misy zavatra tsy hitanao eo le zavatra fa tsy hitanao ny hoe tyflos zany de anankiray dika hoe jamba fa anankiray koa hoe tsy mahita tsara ohatrany hoe za tsy hitanao mihitsy na ity tsy hitanao mihitsy eo ambany masonao fa tsy hitanao azo ampiasaina koa ny teny hoe tyflos am'izay fotoan'izay ary izay ity tovolahy ty tratran'izay tyflos zay zany hoe lay miaramila n'Andriamanitra lay ny kalesy manodidina kalesy ny rain'Andriamanitra ny soavaly sy ny kalesy hafa manodidina dia tsy hoe voateo akory fa efa teo mandrakariva izy zay natonga ny Elisa ny vavaka manao hoe apahirato ny masony zany hoe sokafo ny masony ahita ny kalesy sy ireo miaramila irahan'Andriamanitra Elisa zany tsy niteny manao hoe tsy mivavaky Elisa zany tsy niteny manao hoe Andriamanitra asehoy am'ity tovolahy ty asehoy dia ataovy misy miaramila be deaibe manodidina eto ataovy misy kalesy hafa be deaibe manodidina eto tsya efa teo reo fa nangataka fotsiny Elisa nangatahany Elisa zany de zao ny ampahiratana ny masony iratany mason'ilay zatovo mba hahitany ny fanatrehan'Andriamanitra mba hahitany fa eo Andriamanitra Andriamanitra efa teo fa tsy hitany zay natonga ny Elisa ny teny manao hoe aza matahotra fa ny momba atsika dia be noho ny momba azy afaka malala ndraindray isika ny fiainantsika everitsika fa tsy eo Andriamanitra satria ny masontsika tsy mahita an'ireny na tratran'ilay tyflos ilay hoe tsy hitatsika mihitsy ireny fa ny hitatsika de zao ny zavatsarotra manodidina atsika asehonyity bokin'ny mpanjaka faharoa ty zany toko fahenina fa Andriamanitra eo mandrakariva miaro ny mpanompony Andriamanitra eo mandrakariva miaro atsika saingy tsy hitatsika mihitsy zany tsy hitatsika zany mandrakariva everitsika fa tsy eo Andriamanitra everitsika fa arian'Andriamanitra isika Andriamanitra kay eo ary zay mahatonga ny Elisa miteny hoe mba hampahiratro ray Andriamanitra hoy ny Salamo fa 6:1 de 7:1 manao hoe ampahirato ny masoko Andriamanitra mba hahitako ny zava-mahagaga eo amin'ny lalanao
manamaso itsika, mijery itsika fa tsy mahita, tsy hitatsika mihitsy ny herin'Andriamanitra, tsy hitsapatsika ny fanatrehan'Andriamanitra. Raha rehefa misy ireo ho fahagagana be deaibe ao amin'ny testamenta vaovao nataon'i Jesoa hoe mahiratra ny jamba, lay hitantsika amin'ny Jaona 5 lay jamba nijoro vavolombelona manao hoe jamba teo aloha mahiratra ankehitriny. Isan'izay fahagagana maro nataon'i Jesoa tety ambonin'ny tany de ny fampahiratana ny mason'ny jamba, na fampahiratana ny mason'ireo tsy mahita. Tsy mahita, tsy mahita ny zavatra ilainy isan'andro ihany ka tsy afaka miasa, fa tsy mahita mihitsy koa ny herin'Andriamanitra, tsy mahita mihitsy ny fahatsaran'Andriamanitra, tsy mahita ny tanan'Andriamanitra mitsotra mamonjy sy manavitra. Ary dia eto ary avako malala de hoy ny filazan'ny bokin'ny mpanjaka eto manao hoe Jehova mifono aminao aho hoe Elisa ampahirato ny masony mba hahita, ary Jehova nampahiratra ny mason'ilay zatovo ary de nahita izy. Be dia be ny avako ny fahasoavan'Andriamanitra ny eo amin'ny fiainantsika. Be dia be ny soa ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, saingy tsy hitatsika ilay izy. Inona ny antony tsy ahitantsika azy? Satria ny masontsika any amin'ilay fahavalontsika. Mba mifo maraina ihany isika, vantany vao mifo maraintsika zany. Mba mifo maraintsika ary vantany vao mifo maraintsika de zao ny masontsika de any amin'ny zavatra negativa hatrany, any amin'ny zavatra miiba hatrany, de tsy atsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Be dia be ny olona vao mifo maraina de ny masony tonga de any amin'ny zavatra miiba, de tsy hitanao intsony ny fahasoavan'Andriamanitra. Vao mifo maraina ianao de efa miferin'aina, adray mahafongatsika be indray ny andro, andray mamay indray ny andro. Vao mifo maraina anao tonga de efa any amin'ina ny masonao, any amin'ny meteo ao, hoatray ty atsika androany indray, hoatray tonga de efa fiferotanaina. Vao mifo maraina anao tonga dia any amin'ny olana ny masonao, ary efa any amin'ny olana ny masonao de zao tsy hitanao ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa ny voalohany tokony ho any amin'ny maso, ny antony nampahiratan'Andriamanitra ny masonao de zao any amin'ny fibanjinana ny fahasoavan'Andriamanitra. Jereo amin'ny lafiny tsara ny zavatra rehetra de ho hitanao ny fahasoavan'Andriamanitra. Ndray isika tsy mahita satria miiba loatra, ary io ny afetsen'ilay ratsy. Io ny afetsen'ny ratsy. Ny afetsen'ny ratsy de zao ampahitany zavatra miiba be dia be tsika, ary dia lasa negatifa na de ny olona mpiaramonina amitsika andavanandro ao an-trano aza ohatra de zao ny miiba aminy foana matetika hitatsika, ny miiba amin'ny zavatra tsy mety aminy ny ho hitatsika. Ary rehefa miiba amin'ny olona akaiky atsika no hitatsika de zao manjary tsy afaka mity azy tsika, tsy afaka mivelatra tsika, tsy sambatry tsika, tsy hitatsika mihitsy zay mety ho lafiny tsara amin'le olona mety na de akaiky ny voantsika ary. Jereo tsara nge Kaina sy Abely, pirahaitapo izy, pirahalahy izy, saingy zao inona ny hitan'ny Kaina teo amin'ny Abela? Fialonana. Tsy hitan'ny Kaina mihitsy ny fahatsarany Abela rahalahy. De ohatr'izay koa jereo Jakoba sy Esau, teo ange Jakoba sy Esau, fa tsy hitan'ny Jakoba ny tsara teo amin'ny Esau. Fa de zao ny elony, ny fizokiny Esau no nitsiritiny. Azay mandrakariva ny fahotana. Ny fahotana de mahajambena ny masontsika, ka manjary lasa miiba no ahitantsika ny manodidina atsika, ka manjary lasa tsy tsapatsika ny fahasoavan'Andriamanitra, tsy tsapatsika ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary dia eto de vao mifo maraina ilay zatovolahy de zao miaramila ny Sirianina no hitany. Tsy ny herin'Andriamanitra de hoy Elisa amin'io mampalahelo ianao, mampalahelo ianao fa tsy hitanao ny herin'Andriamanitra manodidina anao, de ampahirato ry Andriamanitra amin'ny maso mba ho hitany. Fa vitsy kely ange ireo miaramila, ireo mpikaramanadiny Sirianina ireo, vitsy kely ange ireo miaramila tsinitsininy ireo, fa ampahirato azy fa be dia be ny anjelin'i Jehova mitombo manodidina. Hoy ny mponao salama. Lavaka malala amin'ny andavanandrosika ary de zao taon'ny tompo isika, mivavaka Elisa ito, ary taon'ny tompo isika, ahiratra ny masontsika, ampahirato ny tompo ny masontsika. Ary zay raha atao no antony natokany Jesosy tety ambonin'ny tany,
ampahiratra ny jamba atsika amin'ny fizatsaramasina araka matio zany teny zany hoe efa ampahiratina ny jamba, efa ampahiratina ireo tsy mahita ny fahasoavan'Andriamanitra, efa ampahiratina ireo jamba ka tsy mahita ny fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana isan'andro, tsy mahita ny tanan'Andriamanitra mitsotro isan'andro, tsy mahita ny soa ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana isan'andro. Ary dehibe ny mieritreritra manao hoe ny soa eo amin'ny fiainana, ny tsara eo amin'ny fiainana dia avy aminy. Satria za niasa, satria za niezaka, satria za niaritory, satria za nianatra mafy, satria za sy ny sisa dia lay mandrakariva any amin'ny tenatsika ny masotsika fa tsy any amin'ny fahavalontsika ihany fa andrandray koa amin'ny tenatsika. Ary rehefa any amin'ny tenatsika fotsiny ny masotsika dia tsy hitatsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Any amin'ny tenatsika, any amin'ny fiezahantsika rehefa everitsika fa ny tenatsika no miatrika an'ilay fahavalo, lay tenatsika ny miatrika ilay zava-tsarotra dia zao tsy hitatsika Andriamanitra miatrika ilay zava-tsarotra eo amin'ny toerana misy antsika. Tahaka ity zatovo ity, ny tenany no hitany, any amin'ny tenany no hitany, nijereva n'ilay fahavalo dia nijereva koa ny tenany hoe za rery ty marina, isisy tsika mianaka ty mantsy any Elisa, any amin'ny tenany no hitany dia variana mijery ny tenany izy dia tsy hitany intsony Andriamanitra. Impiry moa amin'ny soratra masina tsy hitaka zany? Maria aza, Maria renin'i Jesosy aza, rehefa nitenenin'ny tompo manao hoe nitenenin'ny tompo tamin'ilay anjely manao hoe hanananaka ianao, dia izy manao hoe ahoana koa ny ahatanteraka an'izany? Tsy hitany ny herin'Andriamanitra satria nahoana? Ny tenany no hitany, ny tenany sy ny maha olombelona ny mpanota azy no hitany dia tsy hitany ny herin'Andriamanitra. Fa mandrakariva koa isika jambena isika, tsy hitatsika ny fahasoavan'Andriamanitra satria heveritsika fa isika ny miady, heveritsika fa isika ny miatrika ilay zava-tsarotra, heveritsika fa isika ny miatrika ny manahirana rehetra dia tsy hitatsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa eo dia izao ampahirato ny tompony masotsika. Fa izao ay Jesosy eo foana, ay Andriamanitra eo foana, ay ny anjelin' Jehova manodidina miaro antsika, ay ny anjelin' Jehova mitantana sy momba ny mpanompony. No zany revako malara ny tompo manao hoe aza matahotra fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy. No zany revako malala matoki, aza variana amin'izay mety ho zava-tsarotra, aza variana amin'ny herin'ny tenanao izay mana-petra, aza variana amin'izay mety ho herin'ny fahavalo mana-petra, fa ny herin'Andriamanitra mpanjiny. Dia ny angatao dia izao hoe tompo ampahirato ny masoko mba hahita ny fanatrehanao amin'ny fiainako isan'andro, ampahirato ny masoko mba hahita ny fahatsarana io amin'ny tontolo androko anio, ampahirato ny masoko mba hahita ny fahatsarana ao Andriamanitra, hahita ny herinao Andriamanitra, ampahirato ny masoko mba hatsiaro fa kainao tsy nanary aho, ampahirato ny masoko fa kainao mitantana sy mivimbina ny fiainako isan'andro. Mangatahany tompo, ampahirato ny masoko Andriamanitra mba hitako fa ny herinao dia lehibe lavitra noho ny heriko, ampahirato ny masoko mba hatsapako fa sambatra manana anao. Vavaksika tompo am'zororo zay noho ny amin'ny toky omenao fa ay ianao eo mandrakariva fa tsy hitanay, ay ianao eo mandrakariva fa tsy tsapanay, ampahirato ny masonay tompo, ahitanay fa tsy manary anay ianao, ampahirato ny masonay fa tsy ny zava-tsarotra akory no tompony teny farany. Aza velanao ho jambeno zahay, jambeno zahay satria ny tenanay no hitanay, jambeno zahay satria ny fahavalonay no hitanay, jambeno zahay satria ny zava-tsarotra manodidina anay no hitanay, jambeno zahay satria ny mihiba mandrakariva no hitanay meloha. Tompo ampahirato ny masonay mba hahita fa ny tsara mandrakariva ny fitondranao, ary na eo ara ny zava-tsarotra dia amboarinao ho miara-miasa ny zavatra rehetra satria eo ianao. Dia amin'ireo fo zay tompo misaotra ny amin'ny faran'ny herinandro omenao anay ity, dia ampahirato ny masonay hamakivaky herinandro vaovao feny fifaliana.